tsara 14 15 hatramin'ny 17 ary noho ny tamin'ny andro fahafito dia hoy izy tamin'ny vadiny Samson ao anatin'ny fampakaram-bady amin'izay tao ny vadinao ilaza ny fampanonana aminay fa ndao hodoranay amin'ny afo ianao sy ny ankohona ny rainao efa nanasanay va ianareo hoentinareo mifafa izay anananay motsy zany va ary ny vadiny Samson dia nitomany teo anatrehany ka nanao hoe nanina ny vadiny Samson hoe nitomany teo anatrehany izy teo anatrehany Samson ka nanao hoe alanao aho enao tsy tiana zany fa tsy tianao tsy akory efa nanao fampanonana tamin'ny zanaky ny fireneko ianao nefa tsy nolazainao tamiko ny heviny fa hoy izy taminy inona dia ny raiko sy ny reniko aza tsy nilazako azy ka enao va no ilazako dia nitomany teo anatrehany avy reny nitomany teo anatrehany tamin'ny afotona firy andro zany vehivavy io nitomany izay nisy ny fanasana raha vehivavy ary nohony tamin'ny andro fafito dia nolazainy Samsona taminy satria nitorikisina taminy izy ary izy kosa nilazany fampanonana tamin'ny zanaky ny firenena misy zavatra hitako teto androany maraina satana dia i satana foana ny olona ampiasainao amin'ny fiainanao sy ny olana mety ho samihafa fa ny zavatra ataony dia mbola iny ihany ny ataony inona no hitako eto misy zavatra efa fanaony satana amin'ny Samson dia iny tsy amalany satana amin'ny Samson ambaraka eto manomboka androany izay nataony satana taminao hatramin'izay dia ho hitanao ny fomba fiady afahanao mandravan'io ka tsy aza olo ianao intsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tao anatin'io fanambadiana io nao ankamantatra i Samson dia tsy fantatry ny Filistina ny dikan'ilay ankamantatra fa nisy lokany meny Samson hoe raha fantatrareo zany dia omeko an'izao ianareo fa raha tsy fantatrareo zany a dia nareo kosa manome anahy an'izao tsy fantatrareo ny dikan'ilay ankamantatra notereny zareo amin'izay notereny lehilahy tao amin'ny Filistina iza vadiny Samson hoe ndana ny taneo anazy hoe inona ny dikan'izany fa raha tsy zany ianao dia hotoranay amin'ny afo eto zany ianao dia mahita karazana eno tsara ty zavatra ty tao amin'ny fianakavian'ny vadiny Samson natao zany misy an'ity fanapandorolona ty fanahy maninona zavady fanahy maninona zavady ho anao manambady fantaro hoe inona ny zavatra misy amin'io fianakavian'ny vadinao io fa iny dia mbola miatake anao iny dia mbola manahaka ananao iny ary tsy amelany io zavatra io ianao ianareo mivady satria avy ao amin'ny fianakavianao no misy an'io ianareo fa mpivady dia miara miatake anareo zavatra io ianao dia mila miady amin'ny fanahy miasa ao amin'ny fianakaviany vadinao fantaro hoe inona ny fanahy miasa amin'ny fianakavian'ireo ao inona jereo na ny zanaka ao ateraka ao azy tsy haiko na le maditra sy aihainao reny dia ho zany hoe tsy isy taminay ty ka tsy nisy taminay ty fa avy aizy io zany avy amin'le ilana mandre anavy ianao mangalatra izy dia ho zany hoe tsy isy taminay ty ka avy aizy io ary misy taona ianao manontany taminareo nga efa nisotranyio jerena sotrosotro izy dia ho zany hoe papako tsy nisotro mamako tsy nisotro zany akory tsy midika hoe miady ndray tonga any an-trano avy amin'ny ababe anareo mahatonga amin'ity zavatra tiany Samson le vehivavy avy reny hoe tiany Samson le vehivavy mpitsara 15 1/2 mpitsara 15 1/2 ary noho ny afaka kelikely tamin'ny tao-pijitanany varotretika dia nitondra zanakosy Samson hoentiny mamangana vadiny avy reny hoe tiany Samson le vehivavy nitondrany iny ny vehivavy io zanakosy ka hoy izy hiditra ao mivadiko ao anefitrano aho rehefa oloko miteny zay vadiko 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 tiany izy zay hiditra ao mivadiko amin'ny efitrano aho nefa tsy namela azy hiditra ny rafozany fananinina andininy faharoa fa hoy izy nataoko fahalanao mihitsy izy ka dia nomeko ho any namanao mo tsy tsara tareno izy va ny zandriny masiny ianao aoka izy alainao hosolony
mafia mafia rehefa nandeha ny karama i Samson niverina avy any hitondra cadeau ho an'ny vadiny izy hiditra ao anaty tranony ho ao amin'ny vadiny de rafozany no mibana eo ambaravarana ohatran'ny sécurité manakana anareo amin'ny fitsofana anjomary reny hoe tsy mahazo miditra ianao fa maninony no heveriko fa alanao iny de nomenay olo-kafo ary namany no nomena azy avy aiza ny destiniany Samsona teo avy amin'ny mandrakizay fa iza io miatake ny fiainan'ny Samsona io Satana andehanam-bady de inona zavatra nitranga accidenté fa nivojen'Andriamanitra nazo vadiny ray de io vadiny io elingeleniny fianakaviany hoe teneno izy atoroy anao hoe ino dikan'io ankamantatra io preseniny fianakaviany raha mato raha nabavy malala tena tian'ny tompo aza manaiky preseniny fianakavianao ianao momba an'io vadinao io sekolony tokatrano aza manaiky preseniny fianakavianao ianao na niavanao ny amin'io vadinao io de ny fianakavianao ny manome lohanao fizanany nahazo an'ity vehivavy ity tena tsy namelany ity vehivavy ity mihitsy Samson 7 andro izy mitomany ka iza ny lehilahy tsy alemy mariage vo vetivety fomba fiadiny raha vehivavy ny ranomaso sy lonjolonjo ranabavy a mitandremany amin'io ranomaso ny fomba fiadinao io mitomany io ny fomba fiadinao io lonjolonjo io ny fomba fiadinao tokatrano vao fa ranabavy mikofokofoko sanandro fa inona mo mahazo anao chéri tenena aminakay chéri io mavadiko ino raha tsy ampy aminao fa ona inona madika ny ankamantatra io inona fa inona mo iasanao saina am'izany ankamantatra zany mba tia fantatra tsy namelany iza ny ao ambadika eo azafady Samsona zany tokony andrava fanahy mampiasa ny vehivavadiko ivadika amiko satria zay foana zany de zay zany ny zavatra nataon'ny Satana hoe atao atsika zay ampivadika an'ity vehivavy ity atonga an'ity vehivavy ity mena maso kokoa amin'ny olona any no ny amin'ny vadiny mandriana avy ianao jereo tsara mila zako hoe Satana io ity vehivavy ity nampanaoviny an'io nitomany sanany nadritra ny 5 andro hoe 7 andro ny afarany Samsona naneniny ny dévoileny izao ny dikan'io de hoy Satana hoe bravo azotsika tamin'iny nanambady olona hafa ndray Samsona rehefa avy eo rehefa maty io vadiny eo inona koa nataon'ny Satana mbola ohatran'iny ray mandriana avy ianao raha lasana bavy malala ny andrinan'ny Filistina ndray ny tonga tamin'ny Samsona ao ampitsara 16 naninony Samsona hoe ity lehilahy ty zany lehilahy rehefa ty izy de maninony tia ilay vehivavy voalohany teo maninony tiany de rehefa maty iny satria nidorany olona manko iny mbola iverenatsika zany rehefa avy eo de tia indray izy fa zay vehivavy tiany de misy zavatra ohatry zao daholy le tiany tamin'ny voalohany nisy naninony nisy nanome saina hoe teneno izy meo anay ny dikan'io fa raha tsy zanany ho vononay de rehefa tiany tia indray izy de inona indray no mitranga ary ireo andrinan'ny Filistina niakatra nakany any raha vehivavy ka nanao tamin'ny hoe niakatra tamin'izy hoe fa le tamin'ny voalohany ray ny fianakavian'io vehivavy io niakatra tamin'izy tamin'le vehivavy hoe teneny Samsona hoe aiza inona ny dikan'le akamantatra de ity vady faharoa ty indray na mbola nandehanan'ireo koa olona hafa indray mandeha eo ka nanao taminy hoe kolokoleo izy tambatambazo sarosaromeo ka izaho zay toerany hery lehibe zay azony mamatotra azoanay mamatotra azo mba afolaka azy de samy anome anao sekely 100 avy zay rehetra zany hoe avy ao amin'ny vadiny ao foana no preseny olona zay le toe réclamation zay efa nataon'ny Satana taminao tamin'ny voalohany mbola iny any ny ataony
iza zany no diavanao zao lalasana bava, iza no diavanao? Satana. Hainy tsara io masoandro ty olona ity, fa aleo takoma ity masoandro ity, aleo pitena ity masoandro ity, aleo ravana ity masoandro ity. Inona nefa nazahoany Satana anao? Mitsangana dia ravao sy zavatra efa nazahoany anao, fa mbola miandry aoriana kely any izy andefa an'izay nazahoany anao indray. Misy aminareo reo manambady, dia izay zavatra efa nitranga tamin'ilay voalohany no mbola mitranga indray aty aoriana, ity indray ilay zavatra. Izany ao ambadika io, le olona tsy mifankafantatra, olona tsy hisy ifandraisana, fa le situation mitovy, le cas mitovy. Enao ny asy nisy zavatra nitranga tao ampiasana aty aoriana aty, mbola le nitranga tany aoriana iny ihany, mbola mitranga aty aoriana aty. Inona izany ao ambadika io? Firy aminareo reo no mahatsapa fa nisy zavatra efa nitranga taminao mbola mitranga aminao indray. Jereo tsara i Delila sy ty vehivavy voalohany ty, satria tsy haiko ny anaran'io vehivavy io, tsy mifankafantatra. Ary reto olona samby nanantona ny vadiny Samsona reto tsy mifankafantatra. Fa jereo amin'izay nge ny andininy fa 9 5 sy 9. Hoy raha vehivavy taminy, nahoana ianao no nanao hoe tika ianao nefa ny fonao tsy amiko tsininy? Iza nefa niteny an'izany? Iza nefa niteny an'izany? Le vadiny Samsona teo aloha teo, le olona efa matsiny fampiresaka. Fa iza ny ao ambadika io situation io? Satana. Derrière ta situation, c'est Satan. Zay no mazava-dehibe miditra anaty combat spirituel. Io zavatra miverimberina ny azo nanao mahazo anao io, tsy délivrance ihany no ilainao, fa ianao mivavaka manrava ny Satana. Satana tsy demony no resako aminao, fa Satana. Satana zany personne mihitsy, mila feno hery ianao, mila manrava azy ianao, mila mampihitra azy ianao. Alléluia. Tuiskelengue nefa ny fonao tsy amiko tsininy, efa namitaka intelo ianao zay, ka tsy mbola nolazainao tamiko any izay toerany herinao lehibe. Ka zany mety efa 3 andro angamba tanenao amiko ny secret anao, inona moa mahatonga anao mahery io? Fa inona moa ilanao an'izany chéri? Amba tiako fantatra ohatra le teo aloha ihany. Ary rehefa nitorokisina tamin'ny isan'andro raha vehivavy, naninona raha vehivavy? Le voalohany naninona? Nitomany 4 andro. Dia ity indray naninona? Nitorokisina. Samia chéri avity mo fa naninona nga tsy tiana zany ianao? Karaha mainy Filistine izy manao an'io. Dia jereo tsara, zay olona tiny dia manao an'izany aminy daholo. Ahoana tsara zafady? Tiany Samsona le vehivavy voalohany, dia navita namadika ny Samsona, namoaka ny secret ny Samsona zay tokony tsy avoaka noho ny amin'ny pression ana olona tato ambadika. Dia tiany ray ty anankiray ty, dia navita nitomany teo anatrehany ary amoaka ny secret noho ny pression ana volany ambadika ihany keo. Zay tiany tsy mba misy tena ty azy, destiné ny goavany. Dia jereo tsara, ato amin'ny ara-pitiavana anao amin'ny tean'ny Satana azy, ato amina déception, fa tsopa anatenany. Zay tiany tsy mba misy tena ty azy, fa raha ty azy le vehivavy tamin'ny voalohany tsy namoaka an'io secret io. Jereo tsara i Mikala vadin'ny David. Iza ny andehamonao ny David? Tovy mafy azafady, Saoly. Dia naniraka olona hoe i David le matory ao an-tranon'ny Mikala ao mihitsy, dia ndana vino izy amin'izao. Fa i Mikala zanaky Saoly nafantatra hoe zao ny plany papandroany amono anao. Dia nasiana zavatra hafa teo, niara-natory tamin'ny Mikala teo, dia misarona drao. Fa i David nasaina nitsoka satria tena ty izy. Dia tonga ny olona nambotra ny David, amono any David, inona nitsondromina tao? Zavatra hafa ny voatsindrona tao, fa i David efa nandeha satria ty izy. Ary olona vavaka izy dia tsy rava mihitsy izy.
destiny ambony fa izy mivavaka dia tsy rava izy fa problème ny Samson tsy mivavaka Samson dia tanteraka ny planiny Satana. Raha lasa nabavy malala aza atao fahalalana ho anao fotsiny ty zavatra androany ity fa io réclamation mahazo anao io mbola mitoy foana io raha tsy tena mivavaka ianao. Ambony be ny étoile anao, mamiratra be ny étoile anao, mazava be ny kintanao, dia zay no mahatonga ny Satana manidy anao io. Tsy hitanao mihitsy ve hoe mafy be izy zany to tsy vitako tsony ny andeha, tsy olona ny tokony hidiavanao zao fa iza ny tokony haringanao zao, Satana ny tokony hopitehanao zao. Spirituel io adinao io, spirituel io fiainanao io.